Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy Androandry teny anivon'ny ministerany toe-karena sy ny tetim-pivoarana teny Nosy teny ny tatitra momba ny fiarah-miasa miaraka amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara no tanjona amin'izany. Raha toka sivy sy dimanjato faingo sivy amby valopolo tapitrisa dolara ny fanampiana azon'ny firenena malagasy ny taona 13 dia tafakatra 1,70 sy 100 faingo sivy tapitrisa dolara izany ny taona 14 izany hoe nahitana fiakarany 1,20 faingo 20 isanjato. Nilatsaka kely kosa nefa izany ny taona 15 na dia mbola tsy feno aza ny atotanisa ankehitriny. Manantena ny talen'ny fiarah-miasa ara-toe-karena amin'ny any ivelany fa hiakatra izany fanampiana izany rehefa vita ny fifanarana miaraka amin'ny tairim-bola iraisam-pirenena. Tatitra ity izany dia anisan'ny fitaovana sady ahafahantsika manetsika sy manentana ny mpamatsy vola miaraka amintsika mba androtsaka n'ireo famatsim-bola ireo ao anatin'ny teti-bolam-panjakana araka ny alantsika hoe ny loi des finances satria misy ampahany marobe amin'ireo tetikasa ireo mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fampiasam-bola ny teti-bolam-panjakana fa saika ny mpamatsy vola no mampiasa azy mivantana any amin'ilay sehatra iasana sy ny toerana iasana zay nefa tsy dia tsara loatra ho antsika. Any amin'ny fiandohan'ny volana Jolay ihany raha ny fantatra vao feno ny atotanisa. Ny tatitra toy izao dia ahafahana ihany koa manetsika sy manentana ny mpamatsy vola. Ny tatitra izay nampahafantarina androany dia vokatry ny fiarah-miasa eo amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana ary ny PTPCA avy eo anivon'ny fiatidinan'ny primature izay nahazo ny tantsorika ara-bola sy ara-teknika avy amin'ny PNUD.